Iverenantsika kosa ny sehatry ny fampianarana mirohatra manao ny fisoratana anarana avokoa ireo ray amandray ny mpianatra maniry ny ampianatra ny zanany eny anivo ny sekolim-panjakana. Ny nampiavaka ny tamitindray mitoraka ity dia ny fiakaran'ny sara-pisoratana anarana toy ny hita tamin'ny CEG iray teto Andrenivohitra. Ny 20 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra lasa teo no nanatanterahana ny fisoratana anarana amin'ny taom-pianarana 4/15 ho an'ny CEG Antanimena. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia efa maro be ny nahavita amin'ny fisoratana anarana ho an'ity sekoly ity. Efa betsaka ny tokony eo amin'ny 90% io zany 95 ny soratra dia mbola sokafana indray nefa le soratana ambo zany zay tarekitany amin'ny vakansy na zay tafiditra taty eo amin'ny 24 septambra indray mitohy le fisoratana anarana isaky ny maraina. Raha oharina tamin'ny taom-pianarana teo aloha dia tsy nisy fiovana ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Raha toa ka nisy fiakarany 5,000 ariary kosa ny saran'ny fisoratana anarana. 5,000 fotsiny fiovana, 7,000 alina izy dia 7,000 alina. Inona ilay 7,000 alina? Ilay fisoratana anarana 140,000 tamin'ny herintaona dia 145,000 zany izy. Mpianatra 104 no nandrato fianarana teto amin'ny CEG Antanimena ny taom-pianarana 12/13/20 ary 20,20 ny tahapahafana amin'ny fanadinana BEPC ho an'ny CEG Antanimena. Ny hampiakatra ny fari-pahaizan'ny mpianatra no fanamby apetraky ny sekoly CEG ho an'ny taom-pianarana 4/20 Manatsara ny tontolo iainan'ny sekoly no asa tanterahan'ny sekoly amin'izao ankatoko ny fidiram-pianarana izao. Ny fidiran'ny mpianatra izay voafaritry ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena fa ny 9 Oktobra izao no fidirana ofisialy.